mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fahameramatsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alakamisy ity. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ary koa miraro ny soa indrindra ho anao mba handray ny soa indrindra amin'ny ten'Andriamanitra ianao. Alohan'izany dia vavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrin-danitra ombony dera laza ny haja sy ny voninahitra tolotraianao ianao ilay tsara hatramin'ny taloha indrindra ka ho manjakizay. Dia velom-pisaoranao izay satria natsoinao tokoa eo zanakao. Indray ny teninao izay ankehitriny ka meteza ianao hiasa aminay tsirairay avy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany manao hoe sary maneho ny fiangonana voalohany. Sary maneho ny fiangonana voalohany. Vakintsika amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2:1-7 ka hatramin'ny 7:7. Manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay nandray tsara ny teny dia natao batisa, ary tokony ho 3,000 no olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakiana ny mofo ary ny fivavahana. Dia raiky tahotra ny olona rehetra teo, ary fahagagana sy famantarana maro ny nataon'ny apôstôly. Ary izay rehetra nino dia ny iray toerana sady niombonany avokoa ny fananany rehetra. Ary namidy ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Ary dia niray saina isan'andro izy ka nazoto nakeo kianjan'ny tenipoly ary namaky ny mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsoram-po. Nideran'Andriamanitra sady nahita fitita amin'ny vahoaka rehetra, ary ny olom-bonjena dia nanampiany Tompo isan'andro ho isan'ireo. Amen. Sary mahafinaritra no namaranany apôstôly toko 2 ny endriky ny fiangonana voalohany. Ambarany eo fa ireo izay natao batisa hozy izy dia nanampy ho isany. Rehefa mamaky an'izany sika dia mahita zany fa misy olona nanao asa marika ka nanampy ny isan'ny mpino vaovao tamin'ny isan'ireo mpino efa tao ary namoaka ny totaly membre rehetra. Fahatakarana ivelambelany ihany anefa izany, fa miafina ao ambadik'ireo tenin'ireo izao hevitra izao dia hoe tonga isan'ilay vondrona ireo mpino vaovao. Tamin'izany fotoana izany ny tena asan'ny fiangonana voalohany manko dia ny hanao ny hafa ho mpianatra. Ary satria nisy ireo membre vaovao nanampy isa azy ireo dia nofanina ho mpianatra tamin'ny fomba 3 izy ireo voalohany. Nitohizana ny fampianarana azy tamin'ny alalan'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny firalahiana. Ny teny hoe fampianarana sy firalahiana ao amin'ity lahatsoratra ity dia manana heviny ara-baky teny mihitsy hoe tory lalana sy fiarahana miasa. Manohitra an'ireo finoan-diso ny torin-tenin'ny apôstôly ary manolotra fanazavana vaovao mikasika an'izay ho hitan'ny olona sy ny fanandramana ny ainany. Tsy nampianatra azy ny fampiarana an'ireo fahamarinana ireo teo amin'ny fiainana anefa izany. Tao anatin'ny fifandraisana teo anivon'ny vondrona no nahitana ny fampiarana an'izany. Nampianarina tamin'ny tenim-pahindrena, tamin'ny tampitahiana ihany koa fantatra tamin'ny alalan'ny fampianarana mivantana ireo mpino vaovao. Teo ihany koa ny fiaraha-miaina tamin'ireo mpino hafa izay rehetra izany dia teo ambany fiahiana sy fitarihan'ireo apôstôly izay matotra ara-panahy sy tena efa niorina tsara. Tsy feno ny toriteny raha toa milaza amin'ny olona ny zavatra tokony ataony saingy tsy milaza ny fomba anaovana anazy. Na dia namaky boky maro misy tory-lalana momba ny fampiarana aza nefa ny olona anankiray, na koa mihaino toriteny izay manazava ny fomba fanaon-javatra dia tsy misy mahasolo ny fahitana ny olona izay manao fampiarana sy ny fakana tahaka azy ireo. Fantatry Paoly izany ary nanome tory-lalana ireo mpanaradia azy izy mba hanaka azy tahaka ny nanahafany an'i Jesosy.
rehefa mijery anao, rehefa mahita anao sy ny fanandramanao tena izy zay iainanao miaraka amin'ny Kristy manko ny hafa, dia tsy tena hisy fiantraikany amin'izy ireo ny zavatra izay lazainao. Eritrereto ny olona anankiray eo amin'ny fiainanao izay tena hoirinao ho tonga pino. Aleo hivavaka ho azy sika isan'andro mba hanana ny fanandramana manokana miaraka amin'i Jesosy. Aoka anao ezaka manokana isika hitondra azy eo amin'i Jesosy, hitondra ny fitarainany mba hanehoan'Andriamanitra zava-mahagaga izy, ny antom-pisiny ary koa hatsapany fa voakasika Andriamanitra tokoa izy eo amin'ny fiainany. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola misotro anao ny amin'izany teninao izany. Misotro anao Tompo izay tsy mamela anay tokoa fa amin'ny taonany mandrakariva ny fahamarinanao. Ampio izahay mba hizara amin'ny hafa ny fanandramana izay efa niainanay teo aminao, ka tsy hanao toriteny lavareny fa aoka ho hitantaratra eny amin'ny zavatra rehetra ataona ihany koa fa olonao tokoa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.